mijery ny profil n'le olona tonga eny am'le pseudo concertation nationale aho de mahatazana nyretsy teo aloha zany ry zareo Laurent sy ny sisa ino moa natongavan'ireo olona reo ary mahamaro azy ireo de za mino fa manatanjona tokana ny mba hinegosie avy zareo ny tsy hanenjehana azy ireo ho an'izay misy zavatra tsy nentina tao. Eto zany de efa miteny sahady ho atsika mpitolona rehetra sy vahoaka malagasy samy manara-maso fa ny feikevitra zay voakeo tsy maintsy misy négociation amin'ny resaka soi-disant réconciliation satria kristianina aza lalaovina ao ambadika zany tsy misy pardon raha tsy misy justice. Donc tsy maintsy mitaky acte de réparation zay vahoaka mitaky acte de justice fa tsy tonga de hoe akatsika samy kristianina mila mifamela heloka non zany natao hoe grâce bradée ozy Dietrich Bonhoeffer la grâce bradée. Voaray ihany koa ny faneho-kevitry ny Madagasikara zay tena enjana alohanao récupération hita hoe mpikabary maro ny ngary mpanao gazety malama de malama fa ny concertation de raharahany fanjakana ny fitondrana ny fanavozana ny repoblika fa tsy raharahany FFKM aloha mazava tsara zay araka ny kabarentsika teo ny ikarakara dia ny fanavozana ny repoblika natsona fotsiny FFKM amma entité morale azy ireo hitarika ary tsy izy ireo fa ho avy ny ray aman-dreny ara-drazana ho avy ireo tanora zay nijaida ho avy ihany koa musulmane ho avy ihany koa ny fiangonana zandriny ihany koa zay anisany efa mifampiresaka amin'ny fanavozana ny repoblika zany hiaraka ao anatiny zay fitariana ny concertation zay anaporofona amitsika fa ny fanjakana misy malama de malama fanaovana récupération satria mainy endim-boanjonao rehefa nahita an'le tanora sy ny olona nameo hevitra de hoe tsy PFFKM mikarakara fa lasa ny gouvernement de refondation nationale on joue pas avec les mots monsieur Gascar enao pikabara za mpanao heviteny misy natao hoe la danse des mots aza manao jeu sémantique mazava ny teninareo napetraka amin'ny FFKM ny fikarakarana ny de rehefa mamay le zavatra dia anaovana glissement na sémantique le izy de aveo de lazara hoe mbola ho avy ny fiangonana zandry ho avy ny silamo manao clin d'œil nareo satria miakatra aveo tsy le hoe ho avy anatrika ny concertation fa co-organisateur azahodina le resaka co-organisateur zay le izy mba hatonga an'io zavatra io ho transparent sy inclusif sarotra be ve ny mandika an'izany sa mila conférence de presse be deaibe indray mba afana mipasopasoka dony vo nanomboka ty tolona ty za zao voalohany ny teny afaka mijerina arivo nareo amin'ny anaran'izay DNR hoe tsy mila ny FFKM ao anatiny ty hoe fa mpanelanela ao anatiny ty raharaty inona vava tsy nataonareo tamin'izany fotoana izany opa vava be devoly tsy haiko tsony zay teny tsy nahazo ana tamin'izany fotoana izany jereo ny archive voalohany teny an'izany tsy mbola misy volombolony akory ny teny azy de aveo rehefa nandeha teny fotoana de tonga dia natao teny midina hoe partenaire privilégié hoy ny colonel Michael de eny ary satria izy tia moa zany tonga de resaka tsindry de mbola nanana fahatongavatsany any zay ny teny hoe sokafy ary raha ohatra ka tsy maintsy ao le FFKM malala sokafy amin'ny hery rehetrarehetra nanao be marenina nareo nafangaronareo dao ny resaka rehetra nafangaronareo resaka finoana tsisy resaka finoana le izy fa resaka le hoe inclusivité tsy miainonareo ka zao no izy rehefa ny mpitondra sy ireo olona mpraidonakafo aminy no manao be marenina dia izao io vato io no iantsoantso aleo am'izay ny vato ny antsoantso le lazaina famoana ka mitodika amitsika izay nampanginina hoe mitodika aminareo imam malagasy miantso anareo imam rehetrarehetra miantso anareo mpitarika ny fomban-drazana ianareo mpitarika ny bouddhiste ianareo mpitarika ny akolafikery spirituel rehetra
andao hivondrona isika rehefa tsy ekendry zareo tsika ny hiaraka hitantana amin'ny FFKM ny fanaovana concertation nationale satria tsika ho ny vato fa zareo no tompony teny dia za zany no manao antso eto hoe andao atsangana ny conseil national des spiritualités avec S. Conseil national des spiritualités. Spiritualité zany ny karazana firehana filozofika, firehana ara-pinoana ka hanangana karazana ohatran'ireny hoe syndicat ny artiste, syndicat ny mpanao gazety fa tia indray zany de ataotsika hoe conseil national na syndicat ny spiritualité avec S. Satria ty fireneny ty dia tsy fananana ankolafin'olona anankiray zay tonga de atao voangy latsaka. Efa niteny zay hatramin'ny voalohany hoe ny antony dia tsy matoky zahay satria juge et parti de tsy nino koa nareo fa mbola nandeha koa ny vavabe io zao mivoaka ny zavatra rehetrarehetra koropaka daholo rehetrarehetra voaka ny démenti voaka daholo ny karazana récupération hoe mba farafaratsiny mba diodiovina aingana zay mba azo diovina tsy haiko aloha fa ao anatin'ny teny hoe démenti ohatra misy fototeny hoe mentir raha tsy diso ary en plus ny fomba fanaovanareo an'ilay démenti dia tena amateur be, c'est de l'amateurisme. Misy ny relevé tato mpanao gazety namanareo ihany 4 heures après moa izy tsy haiko 15 heures après sa 10 heures après zay vao mivoaka ny démenti ary na le démenti ary rehefa nenona mamenatra sady satria mikorapaka fa ity ny zavatra anankiray tsy sapanareo ray aman-dreny ny FFKM amin'ny dégâts nataonareo io. Ny conséquence nyty zavatra nataonareo ty sy anareo teo amin'ny fitondrana nanao an'io zay neverina fa reo no dernier rempart an'le fiarahamonina eo amin'ny lafin'ny resaka fakakevitra de ny vokatry ty zavatra ty akoatra ny raharam-pirenena dia ny fitezanareo ny sainy vahoaka malagasy hoe le dernier rempart na le digue farany imagine hoe tsisy digue tsony ianao fa vao misy rano mitondraka dia tototra ny tsy fanajan'ny olona tsony natao droit d'aîné ny zony fizokina nososenareo tanteraka zany de tonga zany zao ao anatin'ilay stade zay todika aminareo FFKM le teny soratra masina manao hoe isy andro mahorany aparany ary ny olona tsy hanaja izay masina tsy manaja ray aman-dreny avy aiza nahatonga an'izany tsy miditra ny ankizy mihitsy fa lay famindra ohatr'izay ary zay zavatra zay irréversible zareo nge ny réaction ny olo ao anatin'izy akoatra le fahatezana io ihany fa tena ilay fizokianareo mihitsy zao no voakasika tsy lay hoe fataterahany sy fatimombana le concertation nationale tsony mbola zandrin-draharaha zany fa lay fizokianareo zay lolo avy atatoloha digan'ny olona zao noho izany mila digue vaovao apetraka ho arorika sy ho karazana rempart vaovao de zay ny atsoa hoe miantso anareo imam rehetra miantso anareo mpitarika ny fomban-drazana miantso anareo mpitarika amin'ny conviction samihafa ho andao atsangana ny conseil national des spiritualités satria misy place vide eo et le monde a horreur du vide ozy izy ny teny mary frantsay n'est-ce pas satria tsy maintsy asiana olona izay fakakevitra rehefa lay tokony naka le toerana tsy amin'ny toerana intsony de tsy maintsy asiana natao hoe grand remplacement ozy izy Éric Zemmour zay dia zay no antso avo tsy misy fanerena antso avo nataoko
satria ilaina ny diga sy nao mitondraka ny fiarahamonina ka tsy azo fefena intsony. Imam mpitondra fivavahana zandriny na zokiny koa aza tsy maninona conviction philosophique, conviction finoana rehetrarehetra bouddhiste, tout ce que vous voulez, fa mila an'izany rempart zany ny fiarahamoninatsika. Eo anatreha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia fomba na film no mampatsiahy rehefa tonga ny fotoan-tsarotra na fotoan-tsara ny tantaran'ny firenena sy ny zavatra mitranga. Amin'izao fotoana izao dia mametsaka ny ahiahy ny film ny tenako manokana mankafoloa eo anatreha ny fandeha ny fanovana izay takiny ny vahoaka malagasy. Mahatsapa mantsy izay fa tsy mandeha makany amin'ny tena no takin'ny vahoaka ny fitondra fitantanana ara-pirenena amin'izao fotoana izao ka mampanenina kilosy izay. Mampanenina kilosy tokotra an'izay satria afaka herinandro dia lany ilay volana izay nampanantena ny filoha mitondra ny tetezamita amin'izao fotoana izao izay ataoko hoe filoha par intérim satria mbola ao daholo amin'ny lafiny lalàna ireo rafi-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena izay napetraka ny lalam-panorenana ny 4e république. Ka noho izany dia intérim araka ny voalazan'ny didy izay navoaka ny HCC zany no zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy ady hevitra lalina amin'izany tsika fa dia hitatsika fa dia ny olona tao anatiny no namboarina ary ny 9,100 ny olona ao anatiny dia mbola ao ka mbola rafitra izay tena nanahirana ny malagasy. Tsy iny zany fa ny anterimera-pirenena, ny anterimeran'ny olona, ny HCC ary ny CI izay nametraka olana foana teto amin'ny firenena ary nanahirana fa nitaraina foana ny vahoaka malagasy ny hetsika nataony fihetsika izay nataon'ireo olona izay tao anatin'ireo rafitra ireo. Dikan'izany dia tsotra ny fehiteny ataonany tsy mbola izao ny fanovana tompoko lahy, tsy mbola izao ny fanovana tompoko vavy. Noho izany nisy ny fiantson'ny FFKM dia nanamara ny tenako manokana tsy amin'ny anarana atoko akory fa ny tenako dia tsy anatrika izany noho nareo filazana mivoaka marobe tao anatin'ny Facebook fa nasaina tamin'izany koa ny filohan'ny Rajoelina nifaty. Rehefa nijerena tokotany dia nivoaka tao hita ny invitation mialatsiny amin'ny FFKM raha ohatra ka santoko zany invitation zany fa manana ato anatin'ny telefoniko izay misy fitomboka asian'ny FFKM sy milaza hoe Andriamatoa Andry Rajoelina nifaty. Manarak'izay dia ny olona izay niteny ary mbola nanamafy teo anatreny mpanao gazety fa nasaina Andriamatoa Andry Rajoelina dia mpianjaiky tsara olon-dehibe olona manana maizy azy ary mpisolo vava no asany ao anatin'ny FFKM. Rehefa nareny fa ny fanambarana nataon'ny ministry ny serasera izay nilaza fa santoko ary tsy nisy fanambarana nataon'ny FFKM mihitsy fa nasaina ny filohan'ny Rajoelina mifaty dia nalahelo izay satria olona ny fiangonana koa. Mahatsiaro voatotoana izay no misy fisiany zava-misy satria ny marina no resahany. Ny marina no resahana ary ny fanovana tsy maintsy miaraka amin'ny marina ary ny marina tsy maintsy miaraka amin'ny fanovana. Mialatsiny izay raha ohatra ka mpitondra tenin'ny gouvernemanta milaza hoe tsy misy an'izany ary tsisy fikasana an'izany kanefa ny olona amin'ny FFKM mampatraikitra raha dia manamafy fa dia tena nanao an'izany izahay ary ny antony nanovanay an'izany dia asaina daholo ny drehetra ampitiavana. Tsy haiko hoe iza ny mandalia, iza ny teny marina fa dia anjarantsika ny mieritreritra amin'ny zavatra mitranga ohatrany fa tsy za mihitsy ny atondrakitsika makany amin'ny fanovana. Ny zavatra tianay tonenina amin'izany dia tsotra, tsy ekenay ny famitampitahana ny vahoaka malagasy, tsy ekenay ny mbola fanovana tsinjazolena ny vahoaka malagasy na havy aiza io na havy aiza satria izay ny tolomana ireo vahoaka ireo. Ny sainana fono izany ary
hainana folo tsy ovelantsika ho verivery fotsiny fa eritreretintsika kosa fa hitondra ny malagasy makany amin'ny tsaratsara kokoa. mazava ny teninay io zay fanovana ny ilainay, révolution ny ilainay izay tafita satria tsangana ny fikambanana tafita zay voly amin'ny 17 décembre ho avy zao amin'ny congrès voalohany iatsehany aminakaviny raram-pirenena dia efa milaza sady fa tsy raitsi-kombakomba mandrak'izay amin'ireo mpamadika tanindrazan'izay tsy raitsi-kombakomba velively na rovina amin'ireo voakedran'ny mpanjanaka izay fa hitaly izy hikatsaka ny fahafahany malagasy sy ny fampandrosoana malagasy mandrakariva. Sotra tompoko. Izay dia mahatsapa hoa fa mbola tsy mikatona ny fery, mbola marary ny fomba malagasy ary anovoan'ny folo teo aloha teto dia nalaina puissance hafa izay mitondra ny avion naka ny fiaramanidina naka ny folo teto marary malagasy zany tsy isy azonay atao mihitsy zany amin'ity zavatry kiva dia rehefa tian'ireo zareo alaina dia alaina tiany apetraka dia apetraka. Izay no matokany malagasy sahirana amin'ny resaka io ary mbola sarotany kasika an'izay indray nefa na hoe ahoana moa zany nanovana ny concertation nationale na iza ny atsona na iza ny tsy atsona izay mihitsy ny fanontaniana voalohany zay tokony napetraka ny FFKM tany rehetra hoe iza no atsona iza ny tsy atsona sa izy ndre mpanelanelany fa tsy hoe izy manao paika hoe izao no ataonay fa raha izy no manao paika hoe izao no ataonay dia manafatra ny FFKM fa raha ho avy ny anarina ka misy olona ka tsy hoekenin'olona na tsy akato avin'olona ny zavatra fiteo dia ny FFKM manjary tompona andraikitra. Zay zany no zavatra tsy maintsy fantatra. Mety ho vita ve ny vitany fanovana fa tena hanao fanovana ny tonga eo. Raha ity fanjakana ity dia efa manay foana voandro sisy manay ny tenako manay mijery zavatra mitrango zao ary mino fa raha zany fanovana zany no tena atao volan'izany tena nafinavitana zavatra be dia be. Zao nefa dia tsapatsika afaka volantsika mahita tsara afaka herinantsika mahita tsara fa tsy ampy ny dingana nataony eo amin'ny fitondram-panjakana. Inona zany ny vahaolana farany ny vahaolana hitanay dia makany amin'ny fanovana manatanteraka ny etaetam-bahoaka sy ny fitakian'ny tanora teny an-dalambe ihany ny lalana zahoantsika manao an'izany.